tomboko lasy tomboko vavy natao hoe fananana iombonana dia fananana iray sambe sy maro ohatra hoe reny CEG reny EPP hôpitaly vitsy ny olo-pirenena manaja azy zany hoe mila fanetanana bebe kokoa zany le toe-tsaina mihitsy zany no mila beazina hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely hanajany ireny fa raha vao tsy ampy le fanabeazana dia tsy voaja le izy satria raha mahita ianao rehefa makeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajao ny fadiovana tsisy manaja zany efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendohana ny ankizy tokony efa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andrana faraky ohatr'izay fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe ny foto-javitra asa-panjakana rehetra reny ny poto andron-jiro reny jiro apetaka ny jiro amarehetra reny zay ny fananana imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajanontsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana misy ny olo-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araky ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony le izy amin'izao fotoana zao teraka voka-dratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy ohatra zao ny mpamily zao re mpanoso-mbaina daholo dia lasa manao foana mpamily tsy hoe mandeha moramora zany sy kasera dia vitetsy nefa tsy tsotsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra zay moa manaja le fananana imbonana le vahoaka ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny maro hitambarana zany hoe tsy anahako rery zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja zany hoe fananam-pirenena zany dia tena manaja atsakany sy andavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina any amin'ny toerana izay tokony hametrahana azy fa olana mety tsara indrindra ahafahana manaja izay fananana imbonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanohy izay miditra hatrany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanetanana ny fanetanana tao amin'ny vahoaka mba fanetanana hoe tena azony sainy ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanetanana ataontsika lasa publicité le izy fa tsy fanetanana dia tsy misy voka-tsoa eo amin'ny fiainan'ny vahoaka mihitsy misaotra tomboko lahy misaotra tomboko vavy